Rahotra sao ho lasan'ny fanoherana ny fandresena eto Antananarivo no antony nanakanana ny fitaoam-pivavahana nokasena natao androany teny amin'ny Magorobeoririka hoy ny vipanina sy teny Randriana Soloniaiko. Fa vipanina Augustin Andriamananoro kosa vonona hanampy ny PDS ny Antananarivo amin'ny fampandrosoana. Ho lazaintsika moa izay sy ny reo rehetra izay tokony ho lazaina fa mialohan'izany aloha dia azadino foana ny miabone ny chaîne antsika, azadino ihany koa ny manao j'aime ny vidéo noho ny farany dia aza adinoina ny mametraka ny commentaire. Ndeha ary ataontsika aloha izany fanaovana abonnement izany mialohan'ny herisoantsika amin'ny votoatindresaka izay ataontsika ato anatin'ity vidéo anankiray ity. Ndao ary tompoko lahy, ndao ary tompoko vavy. Anisany tranga izay niseho teny Anosibetsena moa ny hoe tranombarotra iray no tafihin'ny Jolahy ny androany ary lasan'ny izy ireo ny vola tanaty baoritra. Noho ny kelikely anefa dia anisany tena nahagaga fa zay vao tena menaka mahagaga ho ireo izay mpaneho ny hevitra. Inona moa nahatonga ireo mpaneho hevitra nilazany hoe zay vao tena menaka mahagaga? Satria 420 tapitrisa ariary no re tamin'ny voalohany fa hoe lasan'ny ireo Jolahy. Nojerena nefa ny tao anatin'ilay baoritra to menaka indray hoy ireo izay nanaty maso sady gaga nahita izany tranga izany. Izany hoe raha izay tranga izay dia nijabaka ilay Jolahy nanafika teo Anosibe satria kay menaka ilay tao anaty baoritra fa tsy vola. Tratra teo amin'ny lalam-by moa ilay olona nanao izany fanafihana izany, araka izany nefa mbola tsy vola ihany koa tao fa menaka mahagaga. Zay moa ny zavatra nitranga teny Anosibe koa dia ampahafantarina ianareo rehetra fa ndeha ary isika hilaza zavatra hafa indray izay tsara ho fantatra sy ny zavatra misongadina ao a Madagasikara ihany. Resaka haitrano indray moa ity resantsika manaraka ity ary tany Antsihy no nitrangany ity tranomay ity. Tokantrano iray Maikila no levonina afo tao Andongona. Lamba ankoditra sisa fa levona lasa lavenina avokoa ny fananana sy tahiry rehetra hiatrehana ny fotoam-pahavagitra tamin'ity tokantrano tao Andongona avaratra fokontanina Ambalabe Est de ity. Tsy nahteny ankoatran' izay fangatahana vonjy amin'ny mpiarabelona ilay rangahy efa nahazo taona rehefa nanontaniana fa ny ranomasony ny patrapatraka nameno ny tavany. Izay moa ny zava-nitranga tany Antsihy Andongo Ambalabe Ouest koa dia lazaina aminareo ato indrindra indrindra mampahery ilay rangahy izay niharany izany haitrano izany satria anisany tena mafy izany mahitrano izany ary indrindra indrindra ny entana izay efa voavory hatrizay dia nay tsy nisy azony raofina noho izany dia mahereza ry dadatoa. Fa ny vipanina Augustin Andriamananoro kosa vonona hanampy ny PDS ny Antananarivo amin'ny fampandrosoana. Nitsidika ny PDS ny Antananarivo ny filoha lefitry ny anterimeram-pirenena faritanin'ny Antananarivo tsy iza moa izany fa Augustin Andriamananoro sy ireo mpiara-miasa aminy ao amin'ny boriboritany voalohany ny androany. Nilaza ny vipanina tana fa hanampy ny PDS amin'ny fampandrosoana ny renivohitra. Isany vinanasan'ny ramatoa PDS ny halavorary sy hifanaraka tanteraka amin'ny maha-renivohitra Madagasikara azy i Antananarivo, na eo amin'ny fahadiovana izany, na eo amin'ny fotodrafitrasa, eny na eo amin'ny fitantanana ihany koa. Ny andro androany moa dia iaraha malala sy iaraha mahafantatra fa anisany tena nahoraka ny tany Beoririka ary efa anisany lazaintsika tato ihany koa moa ny mikasika ny tany Beoririka izay nisy ny mpitandro ny filaminana. Araka izany dia namoaka ny fanehoan-kevitra ihany koa Andriamatoa Sy Teny ary toy izao ny hafatra izay navoakany. Tahotra sao ho lasan'ny fanoherana ny fandresena eto Antananarivo no antony nanakanana ny fitoam-pivavahana nokasaina natao androany teny amin'ny Magorobeoririka hoy ny vipanina Sy Teny Randriana Soloniaiko. Antony politika ho izy no misy fa mody lazain'ny prefe fa feno birom-panjakana manodidina an'io toerana io no antony sakana kanefa tsy misy birom-panjakana iny raha araka ny hafatra izay nambarany Sy Teny hatrany manoloana iny tranga izay nahoraka teny Beoririka iny. Fa ny tany Toliara kosa dia nisy fihetsika izay mahafinaritra nataon'ny ben'ny tanàna sy ny lefiny ao an-toerana mba hialana amin'ny fahasahiranana amin'izao ankatoky ny fidiran'ny mpianatra izao sy ho fanampiana ireo
mpiasa ao amin'ny komina Mitsinjo Betanimena distrikany Toliara faharoa dia nanolotra lela vola ho an'ireo mpiasa ny ben'ny tanàna sy ny lefiny ao an-toerana. Isaorana manokana moa ny ben'ny tanàna sy ny filoha lefiny ao an-toerana manoloana izao fihetsika mahafinaritra izay nasehony izao. Zay moa ny tany Toliara ndeha resika hiditra kely ao amin'ny anterimeram-pirenena Tsimbazaza. Foana ny delestazy etsy amin'ny lapan'ny Tsimbazaza. Nahazo panneau solaire tamin'ny gouvernemanta indiana ny etsy amin'ny lapan'ny anterimeram-pirenena Tsimbazaza. Hamokatra herinaratra avy amin'ny masoandro ary hahaleo tena tsy hisy fahatapahan-jiro intsony ao andapa. Notanterahina androany ny fitokonana izany ary hanomboka avy hatrany ny fametahana ireo panneau solaire rehetra. Izany moa ny vaovao tsara sy vaovao mahafinaritra ao amin'ny anterimeram-pirenena Tsimbazaza koa dia zaraina aminareo ato anatin'ity chaîne ity mba ahatonga anareo aharaka foana ireo rehetra mandalo sy ireo rehetra misongadina. Ho an'ny hafatra izay nambarany mpanakanto Tansimena tao anatin'ny pejiny kosa dia anisany nampihetsi-po ireo mpankafy azy ary tena nampalahelo ireo olona mpankafy azy mafy dia mafy. Toy izao moa ny hafatra izay nomeny Tansimena tao anatin'ny pejiny. Nisy nanakihana mafy ny fomba fiainako i Tansimena, nilazany olona iray hoe mbola manao fiainan-jazabe i mpanakanto Tansimena. Araka izany dia namaly Tansimena ny hoe ekeko sady tsy lavina ary marina izany, nefa ny antony dia tamin'ny fahatanorako aho tsy afaka nanao fiainana satria zanak'olo sahirana no sady nandalo fijaliana ka tsy maintsy nifototra tamin'ny fiainana. Mbola tanora aho dia efa niteraka nampijalian'ny lehilahy ihany koa. Eo ankilan'izany sy etsy andanin'izany ihany koa mbola nijaly ara-pivelomana izaho. Izao za mba nihiratra ny fiainako ka miezaka za manao izay mbola tsy vitako fahiny. Azafady hoy Tansimena hatrany, raha manafintohina anahafa ny fomba fiainako fa izay no hitako fa mety ary izay hitako fa mahafaly sy mahasambatra ahy ka tsy maintsy ataoko. Izany moa ny hafatra izay nomeny Tansimena ny tao anatin'ny pejiny ary tena nampihetsi-po ireo mpankafy azy be dia be izany hafatra izay nataony izany. Fa ho anareo izay mpanara-baovao sy ho anareo izay liam-baovao dia tsara ny mampahafantatra fa solanga zoma fa 4 septambra amin'ny 20 ora marina tsy diso 20 ora alina moa izay dia Andriamatoa Larantsiraka solombavambahoaka ny Toamasina ary kandida amin'ny fifidianana ben'ny tanàna ao Toamasina ihany koa no vahiny Johary Ravoajanahary ao amin'ny solanga amin'izany zoma 4 septambra amin'ny 20 ora marina alina izany. Fa ho anareo izay ao anatin'ny tambanjotra an-tserasera kosa dia afaka jerevanareo mivantana ao amin'ny pejy izay mitondra anarana hoe vaovao 24/7 izany fivahinianany Roland Ratsiraka amin'ny solanga izany. Fa ny any Antanimorasidy kosa dia hiresaka kely ny solombavambahoaka any an-toerana isika. Ny tarigetrany ity solombavambahoaka ity moa dia ny hoe Baba Tealongo, hanampy ireto zaza kambana telo mirahavavy ireto amin'ny fianarany ny solombavambahoaka avy ao an-toerana. Mirary soa sy fahombiazana ho azy ireo ary indrindra ankasitrahana ity solombavambahoaka any Antanimorasidy ity noho ny fanampiany ireo mirahavavy kambana telo ireto, tena Baba Tealongo tokoa. Zay ihany koa ny namarana ny videontsika ry tompoko vavy sy tompoko lahy koa dia ankasitrahana ianareo navita ny haino hatramin'ny farany ary mbola entanina foana ny mbola hanaraka ny video manaraka izay alatsakay ato. Zay fa tsy ataonay lava ny resaka, hametra beloma izahay, veloma daholo ianareo, veloma tompoko lahy, veloma tompoko vavy amin'ny manaraka indray eo.